tous vos projets de construction ou de rénovation. Soka Vitre manolotra anao ny vaovao. Soka Vitre, très sincèrement à votre service. Savy d'une option Tinao à Blue Line TV Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao ny vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Couche molle fixe manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente ny vaovao. Mitaky ny amohan'ny fanjakana ny datim-pifidianana ny eo anivon'ny senisy ny antoko politika ahafahany rehetra miomana amin'izany. Ankilan'izay nandrotsaka vola mitetina 3 €, anatanterana ny basket fond ny fanjakana frantsay ho fikarakarana ny fifidianana. Eritaona tsy hataperan'ny fepitaona iasan'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka, mbola tsy nomena ny toerany araky ny lalàna ny mpanohitra. Tokony ampiarina ny lalàna amin'ny santa mifeny fokotany hoy ny sefafi. Ny fokotany no miantoka miaraka amin'ny fanjakana ny filaminam-bahoaka, ny fiarovana sivily, ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana. Mbola tsy feno ny fepetra, tokony hanafoanana ny sazy izay miatra amin'ny firenena malagasy noho ny fandroanana tsokosoko andramena hoy ny AVG, indrindra mialohan'ny fifidianana. Tsy mbola nahafeno ny fepetra takin'ny CITES ny eto Madagasikara. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, 4 Novambra 2024, 4 Novambra 2024, feno eritaona androany no navoafidy ho filoham-pirenena Amerikana any Donald Trump. Izy no filoha fa 17 ao Etazonia. Maro no nanao tatitra amin'ny fomba fiasany nandritra izay eritaona izay. Araovy hatrany ary ny andindininy mahakasika ireo. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manazanao ary anaraka ny fampalala amin'ny Voankolo TV hatramin'ny valana ny botsika ny vaovao dia mitaky ny amohan'ny fanjakana ny daty fifidianana ny eo anivon'ny senisy ny antoko politika ahafahany rehetra miomana amin'izany. Ankoatr'izay moa dia nandrosaka vola mitentina 3 €, anatevenana ny basket fond ny fanjakana frantsay ho fikarakarana ny fifidianana. Vanidiny Iona Saina. Tsy mbola amin'ireo lalàna hodinina eny anivon'ny anteny meram-pirenena hatramin'ny fiafaran'ny volana Novambra ity ny lalam-pifidianana. Fomba fiasa izay nanaitra ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena maro. Mitaky ny amohana aingana izay lalam-pifidianana sy izay datim-pifidianana izay ihany koa ny seni araky ny nambaran'ny filohany Rakotomanana Irinirina. Miandry am-pitoniana ihany koa izahay miaraka amin'ny besiny maro ny fivoahan'ireo lalam-pifidianana vaovao ary mba ho voaja izay fotoana apetraky ny fenitra iraisam-pirenena. Maniry mafy ihany koa izahay mba ho tonon'ny tompon'andraikitra ny datim-pifidianana mba hitonony ny rehetra ao anatin'ny fahatokisana fa tsy avelan-jaka ny ahiahy sy ny tombatombana izay tsy mitondra soa ho an'ny firenentsika. Manamafy izay ihany koa iandriantsara faradera avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga sy isan'ny mandrafitra ilay komision consultative namolavola ny lalam-pifidianana. Ny zahatra tian'ny malagasy miara-miainga eo marihana dia hoe ny olona rehetrarehetra ohatra nidodina amin'ilay fanaovana an'ilay fifidianana, amin'ny fanomanana an'ilay fifidianana amin'ny 2018 ary ny malagasy miara-miainga koa dia mbola amafisinay foana fa malagasy miara-miainga zany dia manainga mihitsy ny anaovana an'io fifidianana io amin'ny 2018. Ny zava-misy nefa amin'izao fotoana izao dia ny lalam-pifidianana zany araky ny fahalalantsika azy dia mbola any an'elanelany any. Ary raha ny eo amin'ny Assemblée nationale aza raha ny vaovao fantatra dia tsy mbola inscrit ao anatin'ny programan'ny Assemblée nationale hatramin'ny 30 Novambra akory
io lalam-pifidianana io. Andrasan'ireo antoko politika sy fiarahamonim-pirenena nivory tetsy amin'ny Colbert ihany koa ny fahatongavan'ilay avant-projet de loi niainga avy amin'ny tolo-kevitry ny commission consultative rahampitso alakamisy. Ankoatra izay, nandrotsaka vola mitetina 300 000 € tao amin'ny kitapo-iombonana ampiodinana ny SACEM ihany koa ny fanjakana frantsay tamin'ny alalan'ny masevony io atoandro io teny amin'ny foibeteran'ny CENI. Ny masoivo frantsay izay nanisy teny momba ny fahaleovantenany rafitra maleo tena misana ny fifidianana sy ny ampiasana ny basket fond. L'effort collectif fait en faveur de la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées. Ny kitapo-iombonana mba hisiany ny fifidianana malalaka, mangarahara, eken'ny rehetra amin'ny fiafaran'ny taona 2024 eto Madagasikara. Eto akaikinareo hatrany izahay, izay mitarika ny rafitra maleo tena misana ny fifidianana. Izay irinay sy iritsika rehetra mba ho tena maleo tena na izany amin'ireo asa ataony fa ihany koa amin'ny arabola satria sarotra ny aleo tena raha mbola miankin-doha arabola. Arotsaka ao amin'ny basket fond io vola io ary tatana ny PNUD izay masy mandiny amin'izay ampiasana ny vola. Misy ihany koa ny tety andro sy drafitrasa ampiasana izany. Izay ao anatin'ny comité de pilotage no zany mandray anjara ihany koa amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny ampiasana ny vola io. Nous sommes dans le comité de pilotage, donc nous participons aussi à la décision sur l'utilisation de ces fonds. Raha ny hita hatreto, manao be marenina ny eo anivon'ny fitondram-panjakana, tsy miaino ny antsoantson'ireo herivelona maro eto amin'ny tany sy ny firenena, eny hatramin'ny vondrona iraisam-pirenena, ny amin'ny amoahana ny volavolan-dalàna, ife ny fifidianana sy ny daty mpifidianana. Eritaona tsy ataperan'ny fempotona iasan'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka mbola tsy nomena ny toerany araky ny lalàna ny mpanohitra. Tsy mila mpanohitra ary ve zany ny fitondrana nefa milaza fa mampianatra ny tantan-dalàna sy ny demokrasia Andra Arson. Eritaona tsy ataperan'ny fempotona iasan'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka mbola tsy tafapetraka eny amin'ny anteny mera roa tota amin'ny filohan'ny mpanohitra. Misy anefa ny lalàna amin'ny fiampisian'ny antoko-mpanohitra eto Madagasikara. Araky ny lalàna araky 2024 tsipika aotra 13. Izay manambara mazava fa ary fanina ao amin'ny mpitondra, manara-maso ny fihetsiky ny mpitondra no andraikitry ny antoko-mpanohitra. Milaza mazava ihany koa ny lalam-panorenana araky ny andinin'ny fahavalany fitopolo fa omena ny toeran'ny filoha lefitra ny lehibe mpanohitra eny anivon'ny anteny mera ary mitantana komisiona iray farafahakeliny. Raha tantan-dalàna tokoa i Madagasikara, inona manakana ny mpitondra tsy amoaka didy fampiarana ny voalazan'ny lalàna ametrahana amin'ny toerany mpanohitra. Namoaka fanapahana ny fitsarana avy momba lalam-panorenana manoloana amin'ny fangatahany vondrona parlementaire VPM malagasy miaramiainga ny toeran'ny mpanohitra tamin'ny 12 Janoary 2024 ka nanambara fa anjarany termiram-pirenena no manendry ireo lehibe mpanohitra. Ary tamin'io fotoana io dia efa nanafangaro ny vondrona parlementaire sy ny antoko politika ny fitsarana. Tao amin'ny didy laharana aotra ray tsipika ACC tamin'ny 12 Janoary ihany ny ACC dia nilaza amin'ny andininy voalohany fa noho tsy fahafenoan'ny lalàna ahafahana manendry ny filohan'ny mpanohitra eny amin'ny anteny miram-pirenena dia mandidy faran'izay aingana ny anaovana andiany dalàna ahafahana mametraka amin'ny filohan'ny mpanohitra amin'ny toerany eo amin'ny andininy faharoa ilay lalàna navoaka amin'ny ACC. Milaza marazava ihany koa fa ampafantatra ity fanapahana ity ny filohan'ny anteny miram-pirenena, filohan'ny pirenena, filohan'ny anteny miran-doholona, ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta. 10 volana teo aoriana, aiza ny fanatanterana ity fanapahan'ny ACC ity, aiza ilay andian-dalàna ahafahana mametraka amin'ny filohan'ny mpanohitra amin'ny toerany izay tokony ny vitaina faran'izay aingana. Ankehitriny, milaza ny mpitondra ao amin'ny fotoam-bita amin'ny filoham-pirenena ny voaka gazety Androany fa lojika amin'ny fametrahana fitoniana ny fisian'ny fanovana izay nataony teny amin'ny teny miran-doholona izay nanery ny filohan'ny teny miran-doholona Rakotomanana Honore Metra-Pialana moa izany nahafahana nametraka amin'ny filohan'ny Toko SVM Rakotovarivo eo amin'ny toerana. Dia azo adika ho lojika ninona zany ny tsy fanarahan-dalàna tsy nametrahana tamin'ny toerany lehibe ny mpanohitra. Aiza hoaiza koa amin'izany ilay fitsarana avy ny lalam-panorenana manoloana ny tsy fanajana ny fanapahana avoakany ataon'ny mpitondra ankoatr'ireo fanitsaka tsahan-dalàna saika isan'andro vaky izao fa toa mitasapotsiny. Tokony ampiarina ny lalàna amin'ny satam-pifeny fokotany ho ny sefafi ny fokotany no miantoka miaraka amin'ny fanjakana ny filaminam-bahoaka ny fiarovana sivily ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana Gaetan Andriatsilavo. Fanontaniana maro no apetraky ny sefafi na ny sehatra fanaraha-maso ny fiainam-pirenena
manoloana ny sata ifeny fokotany ohatra amin'izany ny hoe tokony asandatra hanana ny sata ny CTD ve ny fokotany ilaina ve io fanovana sata io tena tsy azo elana ve mba ahazon'ny olom-pirenena mifidy mivantana ny sefofokotaniny ho an'ny sefafi samy tsisy daholo ireo endry zavatra roa ireo ny lalam-panorenana mantsy dia milaza fa ny CTD dia manana ny maha izy azy manokana ara-moraly sy ara-pitondrana ary ara-toekarena sady manana fahefana manaraka fitsipika izy no miantoka miaraka amin'ny fanjakana ny filaminam-bahoaka ny fiarovana sivily ny fitondrana ny fanajariana ny tany ny fampandrosoana ny toekarena ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanatsarana ny sehampiainana ny zava-misy hatramin'izao dia ny kominina irery ihany no CTD any mihodina tsy sazoka ary amin'ny ambaratonga ny samihafa fa diranovana tanteraka nefa izy ireny ara-bola ary fingam-pian'ny fanjakana foibe hatrany ny fametrahana azy amin'ny toerany na dia ny lokony fitondrana foibe io aza no lokony be ny tanàna tamin'izy nofidiana tsy azo veroka noho izany ny ahatonga ny fokotany 7 sy 2 alina manerana ny nosy anana ny satany CTD satria na dia ireo komunina 700 aza mbola CTD anarany fotsiny hatramin'izao tsy ho vita aloha izany no ny olona sy ny vola ary ny rafim-panjakana samy tsy maefa fa ilaina indrindra koa ny mampiasa fahendrena sy ny fiatrehana ny zava-misy any amin'ny tanan-dehibe ary indrindra eto amin'ny komunina tanan-dehibe n'Antananarivo izay ahitana fokotany 270 dia ho azo eritreretina ve ny ahatonga azy tsirairay ho CTD tanteraka ankoatr'izay nanamafy ny sefafifa ny tena azo atao ary mifanaraka amin'ny lalàna raha olom-pirenena voakasika izany no mifidy ny sefofokotany tsy maintsy atao izay ampanaran-dalàna ny toedrarà ka tanterahana ny fifidianana ny sefofokotany rehetra araka ny didim-panjakana laharana 7 tsipika 770 alohan'ny isokafa ny fotoam-pifidianana taona 2012 io fepetra io no ahafahana manavaka ny fifidianan'ny olom-pirenena ny sefofokotany amin'ny fifidianam-pirenena sady feno politika amin'ny manaraka efa mandeha ny fanadihadiana eny anivon'ny Bianco mahakasika ny famarotana ny Villa Elizabeth ametraka fitoriana eny amin'ny Bianco ihany koa ny CRN manoloana ny tirara ity ary mitaky izy ireo ny anasaziana ny tompona andraikitra rehetra tamin'izany miantarandriana io Nijanona fanambarana ihany hatreto no nataon'ny ministera voakasika manoloana ny fanafoanana ny fivarotana ny Villa Elizabeth. Tsy antoka amin'ny fanafoanana amin'ny maro ny fivarotana io izany, hoy ny CRN androany, mitaky ny voan'ny didim-panjakana izy ireo manoloana izany. Fa notre service sy mahafona ny vanta. Fa iny zany mba nampangasesena le zavatra fotsiny. Fa tokony décret misy zany mamona an'iny. Ary eto koa dia nangatana hoe amin'ny Bianco aoko tokony ho fantatry vahoaka malagasy izy zany no mividy, izy zany no namaritra fa tsy miafinafinao fotsiny satria ny mividy alatry dia mpangalatry ihany koa. Ny alatsinainy ho avy izao no anatitra ny fitoriana eny anivon'ny Bianco ny CRN, anatin'izay fitoriana izay ny filazan'izy ireo fa tokony aseho ho fantatry ny rehetra ny tompona andraikitra mivantana amin'ity fivarotana ny Villa Elizabeth ity ary tokony ho saziana araka ny lalàna. Amin'ny folo dia ho any amin'ny Bianco zay anao an'ilay fitoriana anankiroa. Fitorianay momba ny trano namarotana ny trano Villa Elizabeth. Avoay ny marina amin'io fa eto kosa zao zahay mba miangavy ny mpanadiady mba sy hitovy amin'ny Claudine ka ny teknisiany madinika ry no samborina. Ny teknisiany dia araka amin'ny teknisiany baika avy ambony io dia mangatanteraka ny teknisiany fa raha izay ho tonga fa izay zany ny teknisiany mandeha baiko no ny plasy misy anazy no voandra dia miangavy fa le tena mpanome baiko misy zany no tokony ataon'ny Bianco mba ho hita ny firenena. Raha ny angom-baovao efa mandeha ny fanadihadiana eny anivon'ny Bianco mikasika ity raharaha ity, tsy nisy afaka nandray ny mpanao gazety ihany koa teny amin'ny FB toeran'ny Bianco. Efa misy enquête zany amin'ny affaire io sambola amin'izao.
raha tsy aivina araka ny hita ao amin'ny acte de vente nentina namarotana ity tany ity ny vice-premier ministre en charge du développement et de l'aménagement du territoire Reboza Julien no nanao sininy famarotana io tany io tamin'ny datiny 4 ny volana janoary 2024. Ny orinasa Madaterrain 321 no nividiny tany Saint-Antoine 4 izay voalaza fa anatanterahana projet de développement urbain. Ny 15 ny volana septambra 2024 no nanaovana soni ny certificat d'immatriculation et de situation juridique an'io toerana io araka ny antota taratasy voaray hatrany. Hatreto mampanay ny mpanara-baovao ny tsify sy ny mangarahara amin'ny fomba fiasan'ny Bianco ady amin'ny kolokolo izay tokony ahitana tanteraka ny mangarahara ho toky amin'ny vahoaka fa miady amin'izany tokoa ny fanjakana malagasy. Matetika lazaina fa efa mandeha ny fanady adiana nefa volana maro misy mahatratra antonany maro aza tsy hitany toy ny raharaha. Aiza ho aiza amin'izao fotoan'izao ny toy ny raharaha Claudine Razaimamonjy, aiza ho aiza ihany koa ny raharaha Jirama izay anambarany Bianco fa efa eny am-pelatanany volana maromaro izay. Ho tanterina aminao eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV FM hatrany ny toy ny lazaina ho fanady adiana efa eny am-pelatanany Bianco ireo. Mbola tsy feno ny fepetra tokony hanafoanana ny sazy izay miatra amin'ny firenena malagasy noho ny fanondranana antsokosokan-dramena ho ny AVG indrindra moa mialohan'ny fividianana. Tsy mbola mahafeno ny fepetra takin'ny CITES ny mpitondra ary tsy mbola tratra ireo grobone raha ny fanazavana hatrany. Narindra no manana. Samy manana ny andraiky ny mpiantsehatra eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, indrindra ireo harem-pirenena eto Madagasikara. Raha efa lefy tato ato ny resaka fandranana andramena, mitohy hatrany ny fibodon'ireo vahiny tany sy ireo fitrandrahana samihafa toy ny volamena, ny sokatra, na ny terrare manerana ny faritra. Tsy mbola feno ny fepetra nalana ny sazy nampiarany CITES amin'ny firenena malagasy noho ny fandranana n'ireo arena ireo raha ny fanazavana. Ny CITES zany ny tena marina izy fanapa-kevitra indray momba ny bois de rose malagasy amin'ny farany volan'izao dia embargo moa zany satria natao ankizay ny fanondranana ny sarobidy eto Madagasikara. Dia efa nisy zany famaliana le recommandation nataon'ny CITES nataon'ny fitarapan-jakana le recommandation mena tamin'ny heritaona tamin'ny oktobra iny tany Johannesburg. Dia asa ny fandehany any zany fa fahitanay aloha hatreto raha ny resaka hoe famaizana an'ireo mpanao fanondranana na dia misy ary le trondro kely le trondro be mbola tsy mety azy mihitsy hatramin'izao ary nisy le mivahana moa dia rehefa tokony samborina indray tamin'ny farany taona tamin'ny heritaona dia tsy hita mihitsy zany mandrakity ny androany. Nisan'ny famerenana ny fahaiza mitondra eto amin'ny firenena na bonne gouvernance ny fisamborana ny olona mangalatra avolenta zany. Dia mbola tsy misy zay ary zany mety antony mbola tsy mampiverina tsara ny état de droit sy ny gouvernance eto amintsika. Dia izay moa amin'izao akatiky ny fividianana izao, ahina hiverina ary amafy ny fandranana harem-pirenena. Mivadika fa matsimbola hiatriana ny fividianana ny fandranana raha nambaran'ny filohan'ny AVG. Aza mbola vahana mihitsy aloha. Antony anankiroa zany nanaovana tsy hamahana an'io embargo ana bois précieux eto Madagasikara io ny antony anankiray dia mbola tsy nanao an'izay devoir zay ny fitona vatakana malagasy. Fa ny anankiray faharoa matahotra mafy zay amin'ny topo hividianana ho avy io zany fa sao dia ho avy indray ny fandropahana maro ny ala eto Madagasikara zay fa kely sisa 8 millions sisa 20 millions izy tamin'ny 1950 8 millions izy sisa amin'izao fotoana izao ary afaka 30 taona io dia tsy hisy tsony raha izany no mitohy. Dia alao tsy vahana mihitsy io zany fa ajanona aloha mandritry ny taona satria anaovan'ny olona propagande io na ampiasaina vola amatsiana propagande ihany koa. Mitaky ny fikarohana an'ireo ady tena mpikotrika ireo fandranana andramena marobe ny fanesi tao anatin'ny taona maro teto Madagasikara ny AVG. Ahina ireo firaisamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana ny iverenan'izany raha napa-kevitra analany sazy amin'ny firenena malagasy ny CITES. Mbola andrasana ihany koa ny fepetra hafa avy amin'ny CITES ho fiarovana an'ireo arena ireo mandritra ny fivirina amin'ny faran'ny volana izao. Laha ny teny anivon'ny anteny meram-pirenena androany ny volavolan-dalàna mahakasika ny zone économique spéciale tsy laharam-pahamehana nefa izany ho an'ny Madagasikara hoy ny solo-mavamoaka izay nanontaniana. Fanadiny miantarandrianay vo. Andaninaty fa ny zavatra takinarinazy zandany aloha zavatra volany fa ny zavatra takina fotsiny dia hoe mba ho fampiarana azy mifanaraka amin'ity zavatra valazy na ny pitarakazy. Ka aya afanazay foana no apetraka hoe sao dia mbola entina
ena masy foana ny zavatra atao eto Madagasikara eto a ka tsisy misy tombontsoa dia kristra rafitsika ary ny arenantsika ritra ny tanyntsika lasa ny vahiny a tsika tsy mahazo tombontsoa. Ampany amin'ny faneho-kevitry ny solombavambahoaka ireo manoloana ny fampiarana ny ZES na ny zone économique spéciale eto Madagasikara. Mipetraka ny ayay na ho an'ireo isany nandany ity volavolan-dalàna ity na ho an'ireo nitsipaka izany. Zarazara ihany koa ny hevitr'izy ireo manoloana izany. Ny andany manamafy fa tsy laharam-pahameny io noho ny tsy fisian'ny famarinan'ny toerana ara-politika eto amintsika ankehitriny. Fa ny tsara fantatritsika ihany koa dia hoe misy koa ny firenena izay latsaka katerena ary tena sahirana mihitsy fa tsy nandroso tamin'izany zone économique spéciale dia firenena izy moa zao dia firenena Afrika izay zanatany frantsay teo aloha misy vitsivitsy izy ireo dia ireo zany anisan'ny tsy tavavoaka tamin'ny zone économique. Ny antony dia satria tsy milamina ara-politika, isika avy milamina ara-politika. Zay ny tokony ho izy aloha fandaminana ara-politika zany ny tokony atao alohan'ny fampidirana ny zone économique spéciale ka hoe manao hoe zay ny tokony alamina aloha ka raha tsy izay mihitsy no milamina dia sarotra ao antsika mandray an'izany sy mampiatra an'izany zone économique spéciale zany. Ny ankilany kosa nanamafy fa hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena ny resaka ZES. Zavatra tsara fantatritsika tsika ny firenena latsaka kantereny tsika firenena nandalo krizy nefa tsika koa lazaina fa firenena mahaleo tena amin'inona ary tsika ny asandalo raha tsika mahita ny firongatry ny asandalo amin'izao fotoana izao vokatry n'inona vokatry ny tsy fisiana asa fotsiny ohatra dia antony mahatonga an'izay inona mahatonga antsika lasa fahantran firenena anisan'ny mahantra indrindra koa amin'izao fotoana izao noho ny tany chômage izay tena ny tsy fisiana asa izay tena miakatra dia miakatra tokoa ka ny fisian'ity ZES aty dia anisan'ny hitanay fa hitondra fampandrosoana. Raha fianarivo manokana aloha mampanahirana satria mbola tsy niomana ho an'izany ary navelaran-tany tokony hoe anaovana implantation zany mbola tsy anatin'ny eritreritranay fa nazo tombontsoa voalohany amin'ilay izy Fort Dauphin dia ho isy ho an'Ambatondrazaka ary mbola ho avy koa ny any Antsiranana. Mandina ny 7 tamin'ireo solombavambahoaka 110 ihany no tonga nanatrika ity fivoriana azo hatrehany rehetra ity. Izany hoe tsy nahatratra ny 50 isanjaton'ny solombavambahoaka akory. Midika ve izany fa tsy zava-dehibe ho an'ny Midika ve izany fa tsy zava-dehibe ho an'ny solombavambahoaka ny mikasika ity volavolan-dalàna ity. Tsy aivina fa iray ihany no nitsipaka nandritry ny hitsangatanana. Aorianany dogavarotro utilisantsika ny fampalalam-baovao. Promo rentrée. La fibre Baitelma est à seulement 249 000 arias. Partout à Madagascar, vite installé. Illimité. Ultra rapide. Seulement à 249 000 arias. La fibre Baitelma, c'est maintenant. Telma, numéro 1 de l'Internet à Madagascar. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Oltia, taliana tia. Miss de sani même là befona. Nena tunami. Manaya, manaraga tele na fela champagne de sie. Ont, nena certo que mon thérapeute. Tala kun cer foot. Teteli champagne. Sans Blue Line TV taolene san teliana ro trano. Ça veut d'une option Tino en Blue Line TV am vidiny telo alariary fanatanjahantena fialamboly sarimihetsika fandaharana ho an'ny fianakaviana vaovao maneran-tany tonga avaingana eny amin'ny mpanjara Blue Line akaiky anao. Blue Line TV safidy tsara indrindra.
Ny anoisantsika ny vaovao ary dia niraisina teo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny tedi-bola io maraina io ireo mpikambana ao anatin'ilay rafitra CNIDH. Fihaonana natao indrindra amahana ny olana ara-bola sedray n'ity rafitra ity. Mikaela Ramalona. Voatery miala vola posy ny mpikambana entina manatanteraka ny asany eo anivon'ny CNIDH na ny Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Araka ny vokatry ny fihaonana tamin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola entina eo amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny talata faha 14 ny volana novambra ho avy izao io raharaha io. Efa nisy ho hatrany ireo mpikambana ny fampanantenana avy amin'ny ministera saingy tsy mbola tanteraka izany hatramin'izao. Vola izay tokony efa nampiasaina nanomboka tamin'ny fametrahana ity rafitra ity tamin'ny faha 13 ny volana oktobra 2024. Dia ny asa sy tena hoe nandeha nizoto-po sy fandavan-tena zany ny mpikambana CNIDH nanao izay nampihodina. Dia tamin'ny maraina moa zany zay dia niraisy ny tompona andraikitra ambony ny ministera dia nilaza zareo efa nalamina ny momba anareo fa nisy pitsopitso ny ara-taratasy zany tao dia nilaza mihitsy ary izy moa hoe hiakatra eo amin'ny filan-kevitry ny gouvernement tamin'ny talata ny fametrahana an'ireo taratasy ireo décret d'application ny organigramme fanamafisana an'ireo zany hoe fanaraka tsara amin'ny lalàna dia niteny zareo efa afaka miasa amin'ny zay budget efa nomenanareo ianareo. Eo amin'ny fiantraikan'ny asa na izany amin'ireo olona mila an'ity rafitra ity no olana mipetraka izay tsy ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany zato isan-jato amin'izay tsy fisian'ny vola izay. Misy ny toeram-piasana nomenanay fa tsy nisy kosa na dia hoe taratasy anankiray ary na penina anankiray nafanenesa tamin'izany fa dia izahay mpikambana tsirairay azo lazaina fa tsy feno ny fepetra na ahafahan'ny CNIDH ny asa araka ny tokony ho izy sy miaro ny zon'olombelona eto amin'ny firenena tao anatin'izay fotoana izay ka misy fiatraikany amin'ny asa zany dia ny tomponjo izay ny vahoaka moa zany ny tena voakasika izay ny lasa mizaka tsy fidina zany tsy fisian'ny teti-bola zany. Andrasana ny mety hotoyan'ity raharaha ity aorian'io talata izay isian'ny filan-kevitry ny gouvernemanta io. Nandritra n'izay fotoana nisian'izy ireo izay ihany koa dia manodidina ny 50 ny fitarainana manodidina ny raharaha momba ny zon'olombelona izay voarain'izy ireo. Eo amin'ny tontolon'ny famonjana ny kolikoly no isan'ny bahana tamin'izany fitarainana izany. Ny fiarovana ny asan'ny mpitsara manoloana ny trindry miatra azy ireo amin'ny asa sahan'ny filan-kevitra ambon'ny fitsarana raha nambaran'ny mpikambana vaovao. Tsy misy naneo ny hevitra mahakasika ny tohan'ny fitakiana ametrahany ny fahaleovantenan'ny fitsarana kosa ireo mpikambana teo aloha na ireo mpikambana vaovao asa Fezora Valy. Fanamafisana ny fiarovana sy ny fitantanana ny asan'ny mpitsara no asa ifotora ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara na ny CSM voafidy farany teo raha nambaran'ny solitena ny tribonaly ambaratonga voalohany voafidy teto Antananarivo manoloana ny tsindry miatra amin'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany. Ny mpikambana ao amin'ny filan-kevitra ambony mpitsara dia solitenan'ny ireo mpitsara izay nisafidy azy tsirairay avy, solitenan'ny mpitsara rehetra ametraka ataontsika hoe izay paikady rehetra ahafahana tantana araka ny tokony ho izy ny asa sy ny ho avy araka asan'ny mpitsara rehetra mba ahafahan'ny mpitsara tsirairay avy manatanteraka ny asa amanandraikiny ao anatin'ny fitoniana. Everiko fa iombonan'ny mpitsara rehetra manerana ny nosy dia hoe ny fahafahana manatanteraka ny asa ataontsika hoe ao anatin'ny fahaleovantena feno araka ny lalàna. Raha ny firafitry ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara tsy azo antoka ny fahaleovantena ny fitsarana eto amintsika. Mangina manoloana io fitakiana fahaleovantena io na ny mpikambana teo aloha na ny mpikambana vaovao eo anivon'ity filan-kevitra ambony ity. Ny fitakiana indray moa zany ngamba tsy anjarako ny mitondra an'izay fanamariana izay misy tokoa izay fitakiana izay fa eo anivon'ny sehatra mitondra izay fitakiana izay ngamba ny tsara metrahana ilay fanontaniana. Ngamba ny zareo amin'ny syndicat tsara mitaniana roa an'izay aloha fa zahako tsy ao anatin'le satria nisy commission mandrafitra n'io ireo fitakiana sy volavolan-dalàna ireo raha ny tenako manokana tsy ao anatin'iny commission iny zany dia tsy mahafantatra loatra ny fipetraka iny ankehitriny hoe aiza ho aiza ilay izy. Ankilany raha nambarany teo anivon'ny SMM tsy hijanona ny fitakiana ny fahaleovantena ny fitsarana hamerenana ny asany omaly no nanatanterahana ny fifidianana ireo mpikambana nandrafitra ny filan-kevitra ambon'ny mpitsara hiasa ao anatin'ny telotona. Ratsahivina ny filohan'ny Repoblika no apetraka ny lalam-panorenana ho filohan'ny ity rafitra ambony ity ny ministra ny fitsarana filoha lefitra mpikambana voatondra ny lalàna ihany koa ny filohan'ny fitsarana tampony sy ny mpampanoha lalàna ambony
ao amin'ny fitsarana tampony. Lafim-baovao hafa kosa indray dia voafetra ny fahefan'ny Croix izay sambana raha mitantana ny tranon'ny mpianatry ny université Mananjo amin'ny fampiasana ny tany ny université Antananarivo ho ny tompona andraikitra namaly ireo mpianatra manao fitokonana. Fanadiny Fezora Faly. Namaly ireo mpianatra mipetraka amin'ny cité universitaire Ambatomaro nanao fitokonana omaly ny tompona andraikitra eo anivo ny Sampandrara misahana ny foto-drafitrasa sy ny tranon'ny mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo ny amin'ny ampiasana ny tany université. Ara-dalàna raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra ny fanomezana ny tany ho an'ny mpampianatra eny amin'ny Anjerimanontolo. Ny répartition trano tokony miainga avy amin'ny fisina trano vaovao hita fa libre, izany hoe olona tsy ara-dalàna ny anatiny dia akisaka dia idiran'ny mpianatra ara-dalàna. Mino marimarina fa ama amin'ny apahany ny olana amin'izao aloha zany sarosarotra le trano disponible misy lista ivoaka tsy hoatsy lista andreo zay tsy ara-dalàna dia amin'izay fotoan'izay matoa tsy manao renouvellement le olona dia azo lazaina fa tokony hiala. Tsy dia eny Ambatomaro misy tsy ara-dalàna, vitsy dia vitsy ny tsy ara-dalàna iny ataontsika hoe folo ka hatramin'ny 20 isanjato raha misy. Fa le cité aty amin'ny trano lehibe aty Akasoansikasy dia zany sy Ambopo ireo zany tena betsy tsy ara-dalàna. Manodidididina 10 na 20 isanjato farany kely. Antony miteraka olana amin'ny fitsinjarana ny tranon'ireo mpianatra ihany koa raha ny fanazavana ny fisian'ireo olona misitraka trano tsy ara-dalàna. Ny tany dia ny université Antananarivo ary ny trano miorina eo amboniny tantanan'ny Croix amin'ny maha-servisy azy. Ka ny université Antananarivo dia masy mandidy amin'izay anaovany ny tany. Amin'izao fotoan'izao zany misy zany fanomezan'ny université Antananarivo an'ireo tanindreo an'ny mpampianatra izay zoany tanteraka zany dia miroso amin'izay ry zareo satria masy mandidy amin'ny tany izy fa izay mitantana an'ilay trano eo amboniny fotsiny zany amin'izao fotoan'izao. Dia tsisy tokony olana ara-dalàna zany fa tena ara-dalàna tanteraka ny zavatra ataon'ny université Antananarivo. Ankoatr'ireo, isan'ny niteraka ny fikorontanan'ireo mpianatra eny amin'ny Anjerimanontolo omaly ny fampiatoana ny fanadiovana ny manodidina azy ireo araka ny baiko navoaka ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika sy ny fatapahan'ny herinaratra matetika amin'izy ireo. Ny fanteran'ny foto-drafitrasa trano no hamalin'ny tompona andraikitra izany. Voafetra ihany koa ny fahefan'ny Croix amin'ny famahana ny olan'izy ireo. Hatreto, tsy mbola nisy ny vahaolana maharitra na nitsahatra aza ny fitokon'ireo mpianatra ary na efa nisy ihany koa aza ny fivoriana natao hamahana ny olana. Ny tombontsoa ambonin'ny firenena sy ny vahoakan'ny fido no tokony laharam-pahamena ho an'ny parlementaire. Io no afatra nomen'ny parlementaire britanika ho an'ny parlementaire atsika sy ny mpanao politika manoloana ny fanaovana politika eto Madagasikara. Fezora Faly. Avy amin'ny antoko politika iray mifindra amin'ny antoko na vondrona parlementaire iray hafa, fikatsahana tombontsoa manokana toy ny fiara tsy mataho-dalana, fanisihana vola, hampandaniana lalàna. Ireo amin'ny ankapobeny no lasa sarany ny antenimieram-pirenena eto amintsika hatrany ivelany. Ohatra tsara kosa no nomeny ny parlementaire britanika ho an'ny parlementaire malagasy ny amin'ny tokony hijerena sy hametrahana ny tombontsoan'ny firenena sy ny tombontsoan'ny vahoaka ho ambony no fikatsahana tombontsoa manokana na eo aza ny tsy fitoviana firehana. Araka ny fantatrareo izahay reto moa zany dia antoko politika anankitelo, misy ny parti travailliste, ny conservative sy ny libéral démocrate ary na dia eo aza ny mety hoe tsy vitsivitsikevitra amin'izy zavatra maromaro eo amin'ny anivon'ny antenimieram-pirenenay dia mivondrona izahay ireo rehefa misy ny olana anankiray goavana tokony hatrehana zany ary miara-manapa-kevitra ary ny fifandraisana eo Madagasikara dia anisany zavatra anankiray hitanay fa manan-danja ka izany no antony nahatonga anay nivondrona niaraka anakatia dia nitsidika ny firenena satria tianay mitondra fampandrosoana aty Madagasikara hifampizarana izay tombontsoa iraisana izay. Ankoatra izay, tsy mbola hita taratra eto Madagasikara ny fitondran-tena mendrika ho an'ny mpanao politika na ny code de bonne conduite. Omaly, nisy ny fionan'ireo délégationna britanika tamin'ireo solombavam-bahoaka malagasy teny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena. Ankoatra izay, nandritra ny fandraisana azy ireo tao amin'ny ministeran'ny varotra androany, isan'ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny Madagasikara sy Grande-Bretagne amin'ny setry ny fanondranana sy ny fanodinana vokatra. Tontolo ny fampandriana fahalemana kosa indray dia mitohy hatrany fampandriana fahalemana any amin'ny distrikan'ny Vohibato Fianaratsoa miara-miasa ny mpitandron'ny filaminana sy ny vahoaka izay manana dinina antsoina hoe tsitsika Vohibato izay voalaza fa faritra mafana amin'ny asandalo sy ny fanafiana amin'ny tapiadina. Tiantivy Fianaratsoa.
Tato ato dia ny fifanakena ara-piarahamonina antsoina hoe tsitsika no amerenana ny fandriam-pahalemana ao amin'ny distrikany Vohibato ankoatra ny intervention na ny ady ambavabasy ataon'ny DAS sy ny zandary miasa ny antoerana. Ny sabotsy 4 novambra lasa teo ary ohatra no tany amin'ny fokotany Ambody Ranomaitso commune Andranovorivato ny solombavambahoaka Randriana Toavina Jean Martin nanamafy sady hentitra amin'ny fifampifehezan'ny mpiarahamonina. Heno soa zao ifanarahantsika androany satria natao sisy gala tangena. Io dia zavatra novaina tany amin'ny taolotany. Ampandry fahalemana ny tany misy azy fa sy sahala amin'ny ataon'ny olo hafa ny sasany naiko se député teto Vohibato manenjika anay satria namoa voa io atao hoe sisika io. Ny sisika tompoko na ny tangena tompoko dia fantatrareo ane. Fisipika nataonareo ny fanarahanareo ifampifehezanareo amin'ny fokotany ty ohatra. Ny azo atao isaky ny village, azo atao isaky ny fokotany, azo atao isaky ny commune. Ny arahanareo amin'ny olavola io dia tsy azo dikaina isony manomboka androany fa sy sanatria araky ny teny sasany hoe manompo sapo Colonel Martin dia taritiny anompo sapo daholo ny vahoaka ary enjainay olo io takany anenjay anay ireo mbola hanao hadalana fa nareo no hamono anio sy satakandro misy raha sendra mbola misy mangasangasana anao iaro miteny an'izay dia arovako anareo sao dia mieritreritra hoe aio zanadrarana ka savono anagny diso ny tenao fa nilazanako dia diso anay zany. Amin'ny asa fampandrosoana ataony dia nanolotra simenitra hanamboaran-dalana izy. Fantatra ihany koa tamin'ity fidinana ifotony ity fa 80 taona tsy nisy fiarakodia tonga tamin'ity tanàna ity raha tsy izao. Nanentana ny vatan-dehilahy hamaky lalana ny adjudant chef Dezy chef de zone ao Vohibato ka indimy sabotsy fotsiny no nanaovana ny lalana 80 kilometatra eo. Tapakandro monja ny asa ary maimaimpona tsy notambazana izy ireo. Nisy kosa nefa ny fepetra vola aloha ho an'izay tsy tonga manatanteraka ny asa. Ankoatr'izany ny fanomezana tafo fanitso ireo sekoly sy birao pokotany. Ity fokotany Ambody Ranomaitso ity moa dia efa saika hivaky roa fa nanaiky hiavana noho ny fandaminana nataon'ny DAS miasa ny antoerana. Liam-piovana izy ireo ka resy lahatra nanao ny tsitsika. Andro vitsy taorian'ny fidiran'ny mpianatra miverina ny fitohanan'ny fiarakodia manerana ny renivohitra moa ny ahitana izany avokoa. Fa tiantoka ho an'ny mpampiasa fiara sy ho an'ny mpanjifa io fitohanan'ny fiarakodia io hoy izy ireo. Miantarandriana ivo. Analakely Ambodivona, Besarety Antaninarenina, Nosy. Tsy nisy toerana tsy nahitana ny fitohanan'ny fiarakodia androany teto Antananarivo renivohitra. Nanomboka ny maraina ka hatramin'ny hariva taorian'ny fidiran'ny mpianatra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy lasa teo no niverenan'io fitohanan'ny fiarakodia io. Ho an'ny mpampiasa fiara miteraka fahasahiranana ho azy ireo izany, saika ora maro ny lany amin'ny fivezivezena. Ndramena ny ala ataoko hoe ny anaty roty eo nga masa adin'ray sasany fasahirana teraka izy dia eo amin'ny ohatran'ny hoe tokony mba tratra adin'ray nefa ny lasa adin'ray sasany na adin'roty hoe vao tombany amin'ny fotoana aloha mbola lavidavitra ny lalana dia tsy afaka misafidy ny andeha koa mitrafikarera. Nambotayazy nalehako za zao avy any Antaninarenina dia nandeha Korondrano ambotayazy be mihitsy ny atamin'ny zao hiditra n'Ambodivona efa ho atsasakadiny zao eto mbola tsy tafiditra amin'ny parkazy. Tsy fandraisany be da be mihitsy izy amin'ny fidiran'ny mpianatra satria ifanenjehana be zany le taxi be amin'izao dia mitombo le ambotayazy. Fa tsy antoka ihany koa no ateraky ny fitohanan'ny fiarakodia ho an'ny mpamily fiara fitateram-bahoaka. Mienatra amin'ny 500 ny vola miditra nanomboka omaly ho ireo ananontaniana. Zay zany zao soda 194 efa adiny ray teo angamba zao zany teto avy any Fresh makaty Ambodivona. Ny embouteillage amin'ity zany tena grave be. Fa tantoka teraka izay ho anay zany ny vitsy ny tory vita. Taloha firy dia zao firy? Taloha mety hoe mavita 5 zao efatra sy tapany efatra. Za zao avany Analakely avany zao. Dia aiza ny embouteillage? Iny amin'ny Potsara iny zao dia papara carburant dia fotoana koa daholo.
tsy mahataitra ny maro intsony ny tranga tahaka izao rehefa vanim-potoana fidiran'ny mpianatra eto andrenivohitra. Antaonany maro anefa tsy misy ny vahaolana mivaingana roa sy ny mpitondra miandraikitra mivantana ny tanàna Antananarivo. Tsy nahazo fanazavana izahay raha niezaka nanontany teo anivon'ny komina Antananarivo mikasika ny fepetra raisin'izy ireo eo amin'ity sehatry ny fifamoivoizana eto andrenivohitra ity. Tahaka ny fanaony isan-taona nanolotra fitaovam-pianarana tamina sekolim-panjakana miisa enina tao amin'ny komina Karobato ny Abibo Group tamin'ity androany ity izany no natao ho fanampiana ireo mpiarabelona ho ny tompon'andraikitra fanadinyo nasaina. Aorian'ny sakafo, ny fanabeazana no zava-dehibe indrindra ho an'ny firenena iray. Ny fanomezan-danja ny fanabeazana ihany koa no ahafahana miady amin'ny fantrana sy ahafahana mampiroborobo ny toe-karena. Izay no nanosika ny Abibo Group hanolotra fitaovam-pianarana ho an'ny mpianatra miisa 300 tao amin'ny komina Karobato tamin'ity androany ity. Groupe Abibo moa zany dia manampy foana ireo zaza sy olona sahirana ao anatin'ny fokontany sy ny komina misy azy, izany hoe ny komina Karobato. Dia ny antony anaovanay izao hetsika izao dia tolo-tanana ho an'ireo zaza sahirana ato anatin'ny komina, fanampiana koa ny ray aman-dreny manamaivana an'izy ireo amin'ny fidiran'ny mpianatra izao. Hitantsika ny fahasahiranana manjoan'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao, fahasahiranana eto amin'ny firenena, dia tonga ny groupe Abibo tsy misalasala manolo-tanana sy mitondra fanampiana ho an'ireto ankizy eto amin'ny komina Karobato. Tsy nisehatra ny fampianarana toy izao ihany no hanampiny Abibo Group ny mpiarabelona fa mivelatra amin'ny sehatra maro raha ny fanazavana hatrany. Ny safidiana manokana ny komina Karobato satria ny komina Karobato no misy ny groupe Abibo izay fanaovanay asa soa isa-taona tsy voafaritra ao anatin'ny fanampiana ny fidiran'ny mpianatra ihany fa na hoe ao anatin'ny période cyclonique dia mitondra fanampiana ho an'ny commune izahay, ao anatin'ny asaramanitra 26 juin, ao anatin'ny Noël ny Christmas dia mitondra fanampiana foana izahay ho an'ireo olona sahirana eto amin'ny commune. Mpianatra amin'ny sekolim-panjakana amina fokontany 7 ao amin'ny komina Karobato araka izany no nahazo tombotsoa tamin'ny fanampiny Abibo Group tamin'ity androany ity izay mitetina 3 tapitrisa ariary. Nankasitraka ity fanomezana ity ihany koa ny lefitry ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Karobato raha Naivomanana Jean Paul. Raha miasa eo amin'ny komina Karobato sy ny groupe Abibo dia azo lazaina fa mahafa-po ary mahafinaritra tokoa satria anisan'ireo sosiete iray voalohany ato anatin'ny komina mazoto manohana sy mitsindry indrindra ireo vahoaka madinika sahirana eto anivon'ny komina izy ireo. Ninona zany tolo-tanana ilainay amin'izareo dia tonga foana izy manohana izany. Izay anoloranay fisaorana feno an'ny groupe Abibo raha manontolo izany. Itoy hatrany araka izany ny fiara-miasa eo amin'ny komina Karobato sy ny Abibo Group ho fampandrosoana ny lafin'ny mahaolona. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia hanomboka ny zoma fahafolon'ny volana novambra izao ny 38e rallye international de Madagascar. Ny épreuve super spéciale ao amin'ny stade Mahamasina no hanombohana ny andro voalohany. Mikael Ramala. Anomboka ny zoma fahafolo hatramin'ny alahady 12 ny volana novambra izao ny rallye international de Madagascar handiany fahavalo amby 30. Manodidina ny 1,700 faingo 770 kilometatra mahery ny alavirina izay ilalaovin'ireo mpandray anjara amin'ny rallye international de Madagascar handiany fahavalo amby 30 ity. 770 faingo 10 kilometatra ny spécial ary 310 sy 300 faingo 230 kilometatra ny liaison. Misa 720 ireo mpifaninana andray anjara amin'izany ary teratany malagasy ny maro anisa. Isany koa ireo mpanamory vahiny andrasana amin'ity andiany fahavalo amby 30 ity. Azo tombony ireo mpandray anjara amin'ity rimma ity noho ny fahatsaran'ny lalana. Misy engin mipasika an'io lalana io za voavany androany le 22 km misy fiara-miasa miaraka tamin'ny MMP BTP le 22 km efa mipasonay manontolo le 22 km io. Le 11 km any ampanitokana ataoko hoe tsy nipitihina izy satria tamin'ny rallye TMF efa natao io spécial io nahafa-po amin'ny concurrent rehetra.
dia tsika ty angamba tsy afaka miteny hoe 100% les qualités les épreuves spéciales fa raha oharina amin'ny épreuve spéciale natao efa nisy telo taona efa taona efa elitsika tsy nahitahitana épreuve spéciale ohatrany proposenay io. Ho fanomezana fahafaham-po ho an'ireo mpankafy izay tsy afaka manaraka mivantana, ireo mpilalao dia misy ny épreuve super spéciale ho tanterahana ao amin'ny stade Mahamasina. Tamin'ny herintaona nitsapanay hoe ny rally zany araka ny tenin'ny monsieur Alain ohatrany hoe any mba mivoatra foana ho an'ny olona tsy manana ny ataoko hoe ny moyen automobile anenjika ny rally any mba mivoatra dia nahita nisy sosokevitra ny ainga avy any amin'ny comité sy ny mpilalao fiarakodia hoe maninona izy io tsy ho ampidirina aty amin'ny ville. Zay nahatonga an'ilay tamin'ny herintaona tao miloana ny Mahamasina nanaovana an'ilay épreuve spéciale ny spectateur. Nafinaritra be izy, be olona be izy, ary zay nahatonga anay ny safidy hoe toy hitady toerana malaladalaka satria le sécurité zany ohatrany hitanay ohatrany napatahotra kely tamin'ny herintaona dia tamin'ity taona ity zao isorana reny ny tale amin'ny stade municipal name an'ilay autorisation dia ho ampidirinay ao anatin'ny stade Mahamasina eo amin'ilay piste manodidina ny terrain de foot. Miezaka zany ny fédération hatrany hatrany anatina ny ataoko hoe ny vahoaka ty Antananarivo ho ampiseho amin'ny vahoaka Antananarivo hoe inona zany hoe sport automobile zay. Ankoatra ny fanohanana ataon'ireo mpanohana ny hetsika amin'ity rima andiany fahavalo amin'ny telopolo ity, dia isan'ireo anohana izany ihany koa ny Cool TV FM. Maresaka iraisam-pirenena dia 20 novambra 2024 20 novambra 2024 feny herintaona androany na voafidy ho filoha Amerikana ny Donald Trump. Izy no filoha fa 17 États-Unis. Maro no nanao tatitra amin'ny fomba fiasana nandritran'izay herintaona izay fanidina ao sarin'ny France 24. Tao anatin'ny iray taona nitondrany nametraka tanjona sy fomba fijeriny ny filoha Donald Trump ary indrindra nanova tsikelikely ny zava-bitan'ny filoha teo alohany. Voalohany amin'izany ny Obamacare izay napetraky ny filoha Obama. Le système de santé mis en place par Barack Obama. Tsy mahomby ny Obamacare araky ny efa noteneniko hatrany am-piandohana, fotoana hanafoanana sy hanovana azy izao. Tanjona izay mbola tsy voatazon'ny Donald Trump. Maro amin'ireo olona pombazo no tsy nanaiky anao soni ny lalàna hanoloana ny Obamacare ary nilaza fa tsy azo tanterahana izany. Nanomboka teo, nanova fomba fiasa teo anivon'ny système de santé Donald Trump. Isan'ireo ady voalohany nataon'i Donald Trump ihany koa ny fanorenana rindrina ao amin'ny sistany Meksikiana, isakanana ireo mpino silamo tsy hiditra ao États-Unis. Ny septambra lasa teo, natsahatra ny lalàna napetraky ny Obama, nanome alalana ireo tanora mpifindra monina tsy manana taratasy ho afaka miasa ao États-Unis. Valohetsy ireo ankizy sy tanora tsy maintsy averina amin'ny toerana neviny amin'izao fotoana. Teboka iray no raisiny an-tanana ihany koa ny tontolo iainana. Nolazainy fa ireo sinoa nametraka ny réchauffement climatique tsy ahafahan'ireo tanora Amerikana mamokatra araka ny tokony ho izy. Nahenany hatrany amin'ny 300 ny tetipolo natokana iarovana ny tontolo iainana. Nampitombony ny fitrandrahana petrol ary nodina tsy hita ny tetikasa ny filoha Obama ampiasa ny angovaovaozina ahafana mampiena ny fiparitahan'ny gaz à effet de serre. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Mitaky ny amohan'ny fanjakana ny datim-pifidianana ny eo anivon'ny CENI sy ny antoko politika ahafahan'ny rehetra miomana amin'izany. Herintaona tsy ataperan'ny fepitaona iasan'ny filoham-pirenena sy ny solombavambahoaka mbola tsy nomena ny toerany araky ny lalàna ny mpanohitra. Ary farany moa dia tokony ampianana ny lalàna amin'ny satamfeny fokotany ho ny sefafi. Ny fokotany moa miantoka miaraka amin'ny fanjakana ny filaminam-bahoaka, ny fanajariana ny tany ary ny fampandrosoana. Izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo tompoko.
La 4G by Telma vous a présenté Nivavao. La couche moelle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narainoto ni fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche moelle fixe. Savy d'une option Tino am Blue Line TV Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Narahinao toy ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Soca Vitre. Soca Vitre, très sincèrement à votre service.